Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tsika ry havana. Voninahitra anao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Ilay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Ilay Andriamanitra ilay tianay. Ilay tsy nandao anay mihitsy. Ilay Andriamanitra miteny aminay isan'andro. Zaho angery efa ty dia tiany ahy hatramin'ny farany. Ary raha ny tena tanjonao mihitsy dia tena efa petraka eo amin'ny seza fiandriana no menao anay izay vao miala aminay ianao. Satria efa eo ampelantananao foana ny fiainanay. Sorabetsaka ny amin'ny tompo-pahasoavana ny menao anay indray ankehitriny ary. Tompo-pahavelomana satria ao anatin'izany fahavelomana izany no ahafahanay mandray ny hafatra izay ho zarainao. Maro ny fitadiavana eto amin'izao tontolo izao mikatsaka zavatsoa fa tsy ahita izay raha tsy eo aminao rery ihany. Ianao le Andriamanitra be fitiavana. Na izany zany efa dia mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao hatrany amin'izay rehetra vita teo imasonao. Satria teo anatrehanao tokoa nanaovanay ny ratsy rehetra ary izay tena ratsy indrindra no efa vitanay teo anatrehanao. Mifona, mivalo, milela-paladia. Apio Jesosy mba hiala amin'izany fahotana zany. Sasatra ihany mba hiarina fa tolahy foana. Fa rehefa ny tananao mihitsy no miaro anay, hatanteraka ny fananganana anay dia hijoro tanteraka izay mandra-piavinao eny amin'ny rahon-lanitra. Da io ny teny izay ambarandroany ary misaotra ny ampanomponao izay novanginao ka vonona indray handray ny hafatra izay ho zarainao androany. Feno ny fanamasinanao izy ireny ary atsapa tsara ny lalam-piainany amin'izao fanomponanao izao. Dia misaotra Jesosy malalo. Amin'ny anaranao feno no angatahako an'izany. Alleluia. Amen. Dia ampifaliana tandriavana no iarabanana antsika amin'izao maraina izao ary hiantranoko ao tokantranonao. Ary indrindra nonana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Ny bokin'ny Romanina toko 7:17 sy ny 4:20 no vatsomen'ny tompo antsika izao maraina izao. Romanina toko 7:17 sy 4:20 rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Fa sany mifananota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Fa samy mifananota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Teny milaza mazava tsara izany ry havana fa rehefa ny olona tokoa no feno fahotana dia tsy mitoetra ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mahatsiaro ilay teny nolazainy Sara tamin'ny Abrahama ny tena ry havana ka nilazany hoe ino rehefa tsy nomena zanaka Jehova iaho. Rehefa tsy mandeha araka izay niverantsika azy tokoa ny toe-javatra amin'izao amin'ny fiainantsika, tonga dia manondro an'Andriamanitra ho tompon'andraikitra amin'izany isika. Ary dia misy samy teny mihitsy aza hoe Andriamanitra no manakana tsy ahomby. Izy no manakana tsy ho sambatra. Tsy araka izay niriko azy ny ananako, na biky io, na fananana io, na ny ankonana mihitsy azy, ary mety ho asa mandrara ihany koa. Manakana Andriamanitra hoy raha olombelona. Dia mino ve isika ry havana fa ny ampahory ny voariny no tadiavin'ilay Andriamanitra fitiavana sy pahary? Moa ve dia tian'Andriamanitra tsy azo zavatsoa tokoa isika? Miala tsiny izao ry havana fa diso hevitra izay misaina toy izany. Ary mieritreritra n'Andriamanitra tsy misy mihitsy aza raha izany tokoa no ao an-tsaintsika. Ny marina dia mamoriporin'Andriamanitra masika ao an-tsaintsika isika raha izany. Ary dia tsy magaga raha tsy tia azy no sady tsy mahalala ny fitiavany. Nefa aoka re, tsy ao anatin'ny vinavinantsika no hitadavantsika ny valiny. Fa inona no lazain'ny Baiboly? Ary ahoana no nanehoan'Andriamanitra ny tenany? Ny Baiboly iray manontolo dia maneho fa ny soa ho an'ny olona no tena katsahin'Andriamanitra.
ary aoka isika ino azy na inona indra zava-mitranga. Tsy ho foana akory ny olana eo amintsika amin'izany fa mba tiany hitoetra ao anaty fiadanana isika. Dia ilay fiadanana ara-panahy amin'ny fifatokiana azy tanterana. Ny marina ry havana dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika aby isika rehetra, ary dia mafiloha sy tsy te halala intsony. Ireo ange tsy ampianarany ho tia tena sy ho mafiloha ny ankizy, fa dia hainy sahady izany raha mbola kely izy ireny, ary dia mitaky ezaka mafy dia mafy ny fampianarana azy mba hanaja, hizara ary ho marina. Ary dia tao milaza izany ry havana fa ny faharatsiana dia efa ao anatin'ny olombelona rahateo, ary dia tsapantsika miharihary izany eo amin'izao tontolo iainantsika izao, sy ny foronkatry ny fankalana sy ny herisetra amin'izao etsy sy eroa. Mafiloha sy tsy te halala. Izany no antsoin'ny Baiboly hoe fahotana ry havana. Saingy tsy azo azontsika loatra io teny hoe fahotana io dia soloantsika hoe fahalemena, fahatosoana, fahasolofahana. Misika foana nefa ry havana no manova ny fomba fiantsoana azy, fa ny tena heviny dia tsy miova. Ohatra nge tsy ny mangalatra sy ny mamono olona ihany no atao hoe manota, fa ny velona tsy miraran'Andriamanitra ihany koa hoe manota aho rehefa milaza hoe izao ihany no mibaiko ny fiainako, fa tsy hidirana na iza na iza. Ko raha misafidy ny tsy ilan'Andriamanitra isika dia meloka no sady mitoetra ho andevon'ny fahotana. Ary ny tena antony izany rehetra izany dia ny tsy fahaizantsika ny teniny, tsy fandiniantsika sy ny famakitsika ny teniny, hany ka tsy fantatsika loatra ilanjan'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izao no lazainy Jehovah tompony maro, ivero ny lalanareo. Tsy tambo isaina ry havana ny olona mijary noho ny antony maro isan-karazany, ary mitady izay fomba azahoany mahay amina maivana izany. Mivalona ihany ny volana sy ny taona, toa tsy misy tena mahomby izay vahaolana no iverina. Hanamaivana izato fahoriana. Izao anefa efa 540 taona lasa mahery izay hiakaipa aminany nefa nampilazen'Andriamanitra ny amin'izany toe-javatra izany, ka nilazany hoe efa namafy be ange ianareo hoe, nefa kely no taominy, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo atao anaty kitapo loka. Nahoana hoy Jehovah? Satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy mihazakazaka hanao ny trano. Nefa hoy Tompo ho an'ireo miaino azy, izao no momba anareo. Ao amin'ny akay toko voalohany 13 no misy an'izany ry havana. Ary mbola manan-kely ireo teny ireo mandraka ankehitriny. Ry havana, ho anao izay tojon'olana sy zava-manahirana ka efa kivy sy diso fanantenana, ny zavatra voalohany indrindra tokony atao ary dia ny miaiky fa tsy nihevitra loatra an'Andriamanitra isika. Tsy miay ny teniny isika fa mitady izay mahafinaritra ny fontsika fotsiny ihany. Ny faharoa dia ny miaiky handray ny tanany atolony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, izay tonga ho mba hanolotra anao ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalany fibebahana marina izay ataontsika. Ary indrindra ny mitodika faingana amin'Andriamanitra ka omeo azy ny toerana voalohany ao fiainantsika, ary dia hitanao fa hitsimoka indray ny fanantenanao ka tsy hanometsiny an'Andriamanitra ianao. Amen. Ivavaka sika ry havana. Dia raha laza hatrano mbola atolotra ianao ry Jesosy tomponay, satria tena zava-dehibe ho anay ny teninao hoe raha vao miratra ny masonay, efa mitady ampiditra zavatra tsy mahasoa, zavatra napodika anay tokoa Satana, fa tsy navelanao fa nasezika ao ny teninao. Mba hevitra ny lalana tokony alehana izay,
ary indrindraindrindra sanatsy tsy hanome anao manoloana ny zavatra zay seho amin'ny fiainanay. Fa mila mandiny tena tokoa aloha izay hoe ahoana marina ny tena fandraisanay ny teninao, ahoana marina ny tena fiatraika ny teninao aminay, ary indrindraindrindra ny fampiaranay amin'izany teny zany. Fotoana mako zao Jesosy araky ny ambara isan'andro, fotoana famafazanao ny teninao izao. Ary efa mioty izay zany raha tokony ho izy satria efa ho avy le Andriamanitra anontany anay hoe nataonareo ahoana tokoa ny teny izay nafafy teo aminareo. Reto ny vahoakanao miompo mipanahy mandray anao tanteraka Jesosy nandray ny afatrao androany. Mifona aminao hoe fa tena tsy nanaiky anao tanteraka tokoa. Tsy nametraka anao olo-laharam-piainanay, tsy nanao ny sitraponao fa izay tiana ihany no ataonay. Te hiangona izay dia miangona, te hivavaka izay dia mivavaka, te hihinan-kany izay dia mihinan-kany, fa raha mba tena hoe tsy maintsy ianao androlarana. Toa nataonay tsinitsininy izany. Mananatra ianao androany hivero ny lalanareo hoe fa misotra makay izay izy zany. Fa ho avy tampoka eny am'rahony ianao akanao ny zanakao izay tianao. Mametraka ny tsirareo am-pelantananao ary iteneny foana Jesosy ibitsio foana hoe makay izay ny lalana izorany ndrao re lalana manalavitra anao ka tsy ahita ny fiatokavanao eny am'rahony lanitra. Amakivaky tontolo andro vaovao ny tsirairay androany. Tontolo andro izay tsy fantatray akory na dia ny segondra izay ho avy eo fa ny fantatray tokoa raha tena mihevitra ny lalanay izay mametraka an'izany eo am-pelantananao dia rakofanao ny fahasoavanao ka hitenenanao hoe ho tahiko ianao raha miditra ary ho tahiko ianao raha mivoaka. Terizo ambany fahasoavanao ny ankonanay izay andeha amin'ny fitoeram-pianarana ny toeram-piasa isanay ny tokantranay indrindraindrindra ny fiainam-panahinay fa tsy voarango Satana ka andahoanao amin'ny andro rehetra fiainanay. Ary dia tolony amin'reto vahoakanao ny tsodranao masina ka hitenenanao hoe fahasoavan'Andriamanitra ray. Ilay tenenany aminao isan'andro iampainao ny fahasoavako. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ray namozany ainy teo amin'ny hazo fijaliana ka natoza ao antsika. Ary ny firaisana ny fanahy maizina fa tanteraka amintsika ilay teny hoe mba ho raha ihany eny izy rehetra ho aminareo aneny fahasoavan'ny Tompo mandehana amin'izao herina zao fa olona efa voafidy ho fanaka aneo ny fahasaran'Andriamanitra ianao. Dia amin'ny anaranao fiainao metrahana izany Jesosy ary tanterao aminay zany ho vonay sy ny anaranao. Sotra Tompo malalo. Aleluia. Amen.